Ekena ary tsy lavina fa mafy ny resaka tsy fandriampahalemana izay hita manerana ny nosy tato ato zay fa iny Toamasina iny kosa amin'izao ankehitriny zao dia azo lazaina fa tena faritra mena amin'izay resaka tsy fandriampahalemana izay na andro atoandro zany na andro alina dia ahitana an'izay trangana tsy fandriampahalemana izay dia maro mametra-panontaniana amin'ilay hoe mbola misy ve ny mpitandro ny filaminana ao Toamasinao manoloana an'izay resaka tsy fandriampahalemana izay hita fa tena tsy voafehy amin'izao ankehitriny zao sa ahoana no fandraisana fepetra ataon'ireo mpitandro ny filaminana manoloana an'izay trangana tsy fandriampahalemana izay efa tsy tako nafenina tato ato zay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tsy ampedela isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono na mantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipoko zay dia ny mahakasika ny raharaha malaza be any Toamasina any no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity mampametra-panontaniana ary mampiteny ny mona ny zava-misy any Toamasina amin'izao fotoana izao satria mantsy tato ato zay vao miresaka Toamasina isika dia ny trangana tsy fandriampahalemana vetrany no tonga ao an-tsainy tsirairay amin'izao fotoana izao ary na ireo efa tompo tanàna ao Toamasina azy na ireo vahiny izay mba te hitsidika an-tanànan'ny Toamasina dia samy matahotra avokoa noho izay trangana tsy fandriampahalemana izay na dia miezaka manao aintso zavatra manao ny asany ny mpitandro ny filaminana dia hita fa tsy voafehy io tsy fandriampahalemana ao Toamasina io amin'izao ankehitriny izao ary hita manerana ny tanànan'ny Toamasina iny moa izany resaka tsy fandriampahalemana izany naiza alehanao ao Toamasina ao rehefa midifa ho hariva ny andro ka taraiky ianao amin'iny lalana hody na koa mandeha tongotra izany na mandeha cyclopus na mandeha bajajy dia manasahady ianao amin'izay mety sy ny trangana fanafihana mitampiadiana na ihany koa fanendahana miaro vono izay mety ahazonao eny an-dalana izay eny na mandeha fiara aza ianao dia mety ho hisy hanafika anao amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny basy sy ny maro hafa eny an-dalana eny raha ny kapitaly ekonomika no nahafantarantsika an'izany Toamasina zany tany am-piandohana ary ny aina tao anatin'ny filaminana ny vahoaka tany an-toerana teo ihany koa ny sehatra rehetra tany an-toerana eo amin'ny resaka ny fiarina nandeha tsara tsy misy toazy fa nanomboka tamin'iny taona 2024 izany hoe nanomboka nidiran'iny Covid iny dia hita fa nisy fiantraikany lehibe tamin'ny tanànan'ny Toamasina iny valanaretana izay nandalo iny satria nanomboka teo dia potika tanteraka ny fiarin'ireo ankamaroan'olona tany an-toerana tany ka teo noho ny atombohany io resaka tsy fandriampahalemana lavareny io satria tsy vitsy amin'ireo ray aman-dreny no tsy afaka miantoka ny zanantsony toy ny taloha amin'ny resaka fianarana indrindra eo amin'ny resaky ny fianarana sy ny lafiny zavatra ilaina ao an-tokantrano ka tsy vitsy amin'ireo tanora no lasa mivarilavo ka manao foana raisitsika ohatra zao ny tovavy izay mbola kely any Toamasina any manodidina ny salanisan'ny taona 15 taona hatramin'ny 18 taona sy 20 taona eo rehefa mandeha amin'ireny sisin-drano iny amin'ny plage ny Toamasina iny eny amin'ny bord moa izany ianao amin'iny andro atoandro iny dia mahita anireo zatovovavy kely izay vao nirava mianatra dia afeniny ao anatin'ny cartable ny tabliany dia lasa izy mandeha miodikodina kely aloha amin'iny bord iny mba mandeha mitady kilina kely tahaka anireny olona mandeha mivarotena ireny mba afahany misitraka ny goûter sy mba manaraka lamody izay mba hitovizany amin'ny namany ireo zatovolahy sy ireo tanora maro kosa etsy andanina zay dia lasa midoroka zava-mahadomelina isan-karazany any Toamasina raha teo dia ahitana an'izany zava-mahadomelina isan-karazany izany izay jifaina eny amin'ireny elakelan-trano amin'ireny faritra mahamay amin'iny lalam-pasika any Toamasina ireny ka noho izany ny tanora izay tokony hisitraka ny fampianarana sy mbola hiaina tsara ao anatin'ny fanarahana ny lalàna apetraky ny ray aman-dreny
dia lasa mananao foana amin'izay fidorohana zava-mahadomelona sy ny fanarahana lamody isan-karazany izay ka lasa mihita-kevitra ka lasa manao an'izay resaka fanafihana isan-karazany ary ihany koa ny fangalarana etsy andaniny izay. Matetika ihany koa isika mandre fa misy ireo andehanan-kizikely izay mbola mpianatry ny CG dia efa misy anirony karazana clan isan-karazany irony amin'ny ilay anarana isan-karazany izay apetapetaka amin'ilay hoe amin'izay mba ho lazaina hoe tena gangster eny amin'ny quartier ka izay ny zava-misy ao Toamasina ao. Tsy ny ankizilahy ihany io fa hatramin'ny ankizivavy dia tafiditra ao anatin'izay resaka clan izay ary eo indrindra no lasa miteraka anio tsy fandriampahalemana ao Toamasina io. Etsy andanin'izay ihany koa ireo izay efa nisazy na ihany koa ireo izay olona efa mpamerokiloka dia mahazo fahafahana iny dia lasa miverina manao an'izay asa ratsy an'izay hatrany. Ka eo indrindra maro mametra-panontaniana amin'ilay hoe ny fomba fiainana ao Toamasina ve dia efa tsy fomba fiainana toy ny malagasy intsony satria mantsy ny tanora any an-toerana raha teo efa manaraka anirony lamodina fiainana amerikanina mainty hoditra ireny amin'ilay tia misetrasetra sy mifanafitafika etsero ireny. Ka oviana ihany io tanànan'ny Toamasina io mba handro fahalemana aiza ho aiza ny tena fandraisana andraikitra ireo ratsa mandraika rehetra ao Toamasina ao manoloana an'io toe-javatra misy any an-toerana amin'izao fotoana izao izay azo sokajina ao anatin'ny faritra mena izay raha io tanànan'ny Toamasina io tato ato zay. Manoloana an'izay tsy fandriampahalemana ao Toamasina izay mo dia naneho ny heviny Andriamatoa Roland Ratsiraka izay solombavam-bahoaka ao Toamasina voalohany ao. Tsy fahadisoan'ny vahoaka velively fa fahadisoan'ny mpitondra raha misy ny tsy filaminana ho ity solombavam-bahoaka ity. Vonona hifanohana amin'ny mpitandro ny filaminana ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka miaraka amin'ireo olom-boafidy avy amin'ny MTS sy Toamasina mifoho manoloana ny tsy fandriampahalemana ao Toamasina amin'izao ankehitriny izao. Tsy milamina i Toamasina izay no hazo amehezana azy ho izy ka mila fandraisana andraikitra hentsitra avy amin'ny mpitondra any an-toerana manoloana an'ireo trangana tsy fandriampahalemana any Toamasina amin'izao ankehitriny izao. Raha tsy hivintsika mantsy ny zava-nitranga tany Toamasina taloha ny voahan'ny vokatra fifidianana ofisialy tamin'ny fifidianana bentanana farany teo dia nahitana an'ireo mpitandro filaminana marobe izay nitangorona nanaraka ny Roland Ratsiraka izany hoe niambina azy mba tsy hitaona ny vahoaka hihetsiketsika na ihany koa hanao fihetsiketsehana na hidina an-dalambe. Ka tokony ohatran'izany ihany koa ireo mpitandro filaminana rehefa hampandry fahalemana ao Toamasina ao tokony tsy andry ny rapitso fa androany dia androany tokony hiaray salahy hiaray tsangana izy eo ary hanetsika an'ireo hery rehetra ao Toamasina amin'izay famongorana ny tsy fandriampahalemana ao Toamasina izay ary ataoviny couvre-feu isan-karazany manodidina an'ireny toerana rehetra izay voalaza fa mahamay ireny amin'izay mantsy mba fongotra hatramin'ny fakany ireo jiolahy izay mpanao ratsy any Toamasina any. Izay no masaka azonareo tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dininy milaiky ny vidéo antsika ary tsy rovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy makasitraka dia mirary soa.